zavatra andresahina dia marina po espera di kotobe io nangataky ty tany ty voalohany. Zany hoe nahafantaranay ananjy zany dia i service forêt ijery tany amboliana kakazo. Rehefa zahanany tany ty 32 hectares environ. Tany aragnin-jareo zany 50 hectares ny amboliana zanakin'iny. Dia tsy ampy anay hoy zareo tany ty. Ka i tany ty marivo anareo eto, magnino tsy angatahanareo me? Fa io tany fanjakana io domanial. Dia narignan'izay tokoatra zay, dia nagnano taratasy tokoatra, nanao fangatahana. Satria akaiky ny fokotanin'ny Ambodisaigna ity toerany ty, ary zay me dia olona mpiompo omby, ary nieritreritry zany ny tenanay zany fa ataony sy nanamboarana valabe rô i toerany io, indao ny angatahantsika. Ne nangatahanay tokoatra le tany. Namboarina ny taratasy, nalefa tamin'ny domaine, dia nikeny domaine ny fangatahanay. Zay Pierre de Kotobe io. Dia nivaly ny fangatahana dia nilaza ndray Pierre de Kotobe zany, tovankontony vita rô i raha io fô misy olo manohana rô ka manao antonga ndraiky ary zalahy ka tovankontony vita. Dia nijanona teo ary le raha. Rehefa nijanona teo le raha, dia lavo zany Pierre de Kotobe. Izy koa lavo zany Pierre de Kotobe, dia mbola nisy fanohana nataony zandriny Pierre de Kotobe zany le nisolo anahy. Dia iveriny zany fô tany agnanovana fasika le iasan'ny fokotany zany le fanangatahanay, dia zany toa nanohany anazy. Dia nandray tamin'ny domaine zaho, arô i taninareo moa rô tsy karakaraina. Arô mbola tsy lasan'olo moa rô, oho koa zany araka rô dia karakaraina ndraiky. Dia namorona koa dia natao koa ny reconnaissance faharoy tamin'ny toerany ty. Dia nivaly koa zany dia vita ny reconnaissance. Nahazo géomètre zay, géomètre atao hoe le sabotsy zay, nandrefy tany ty teto. Mijery anazy tamin'ny zanany le tany tamin'izay, dia io amin'ny 27 hectares. Fa tsy 32 hectares zakain'ny raha fô 27 hectares ny tagnatin'ny reconnaissance. Dia rehefa vita igny, hanangana borna zany ny sisy tavela, dia zay koa zany hanangana raha tia vitany reconnaissance ny Patrick, tsy teto, tsy nitarika olo teto mihitsy. Zay zany niambiny tary satria fa vita reconnaissance tamin'ny agnaranay zany le raha, niambina teto zay. Dia tany amin'ny tragnon'ry Patrick tany zany, zareo nagnano taratasy izy aby. Dia igny zany dia zay niambina teo zany, dia igny zareo avy tagny tamin'ny tragnon'ny Patrick, nilangalanga nitondra tômôbily tonga to Ambodisaigna. Izany fandehany ty tany ty. Ka noho zany dia zay mariny zany nagnano reconnaissance nikeny fanjakana domaine tao voalohany. Anefa taty afara ahitana dia za zany zay zany tsy manambola. Ka raha ty Patrick Bourgeois zany manambola, dia nahodiny zareo. Ka anisany kolikoly lehibe goavana be mihitsy zany nahazahoany Patrick ty tany ty. Ka noho zany dia zany mihitsy zany niadivako taminandro tary amin'ny tribunaly. Satria ny antony dia zay moa dia zany tenako zao moa dia malagasy, ary malagasy zany angataky tany ty gasy.
Ka izy mety hisy vazaha dia natsipiny receveur de domaine tany le raha dia dia nitsanana toatry Patrika ka zay izy io na dia niady aza tamin'ny tribunaly dia nanjary resy satria tsy manam-bola ka izay izy io ka rehefa nipetraka teto mbe ny fokon'olona hitako fô raha dia ary Patrick dia lazaina mihitsy fô indroy nagnaso olona nanisy tragno teto avy ty raha vainy koa le raha indroy satria latsaky fidina ho maire izy dia tsy lany fokon'olona dia nalany koa io fokon'olona tambodisegny zay zany mpandeha ty tany ty ka io dia anisany kolokolo goavany zany naangalany nazahoan'ny Patrick ananjy ka za dia nalahelo misy raha ohatra hoe ka raha ohatrako mbola misy olona mbola mitsangana isy olo ananjy ka andrava le fokon'olona aketo dia anisany tsy mankasitraka an'izany mihitsy ny tenako fa io malagasy karaha anazy zareo ary izy efa mikarakara ty tany ty ary anisany anatin'ny fokontany modisegny ty toerany ty zay zany ny zavatra teneniko raha ohatra ka fanjakany zany ka miady angalany kolokolo mariny dia tsy mahazo mihetsiketsika aketo le olombeky fô any malagasy ty tany ty izahay moa araka teny teo hoe malagasy ary mpianakaviany havany izy nitsodrano anay nipetraka teto fa tsy nanonao foa io ray aman-dreny io président fokontany voalohany fokontany teto Ambodisaigny ary sady filohan'ny mpitarituolona tamin'ny 1947 tolombaoko tamin'ny 47 izy ny filohany rariny izy raha hangataka an'izy satria managna droit izy hangataka tany-panjakana agnaty lalàna zay ka tsy tokony ailikilika ohatra ny firesaka anazy teo io rehefa nailikilika moa ty ray aman-dreninay ty hitanay fa lasa lavavolo le toerana hitanagna teo lazainy teo igny tanàna teo fa nisy olona teo niravainy Patrick tamin'ny 2003 tamin'le didy pitsaragna nandresegna azy araka voalazany teo igny i didy pitsaragna igny 361 tamin'ny 4 juin 2003 rehefa na didy pitsaragna niravainy Patrick le tagna te tragno roa napetrany teto nataony tragnony gardien sao de misy olona teto le gardien napetrany teto koa tamin'izany tsy nifainy karama ary nikatramony ataony mpividy tany eto mpadafo tany amin'ny tany alainy rehetrarehetra io ary naravy tragno raika tamin'ny tragno napetraka roa io bulldozer tamin'ny mois d'avril 2018 tarô tamin'ny andakoroam-palibe tarô tragno zany niraviny bulldozer ty nandravazy de rehefa niditra ndre zahay hoe lasa tany lavavolo ndre le tany nanjary fierena jolahy fagnafenagna omby halatra sy filefan'olo halatra tsy vakin'ologna ty toeragna ty de nalahelo zahay hoe ahoana no ray aman-dreninay no ailikilika fotsiny jerenay tsara ny fipetraky le tantara fantatray fa misy osoko nazahoany azy de niditra zahay rehefa niditra zay mba hampisy hery de natsanganay le fikambagna ampivondrona le hery nananganagna le fikambagnana fa le olo fa nisy taloha tsy nijanogna zahay nikaroko any marigna teo amin'ny fanjakana teo amin'ny fitsarana sy domaine nandeha zay nandefa ordonnance nangataka ordonnance tagny amin'ny fitsarana nahazo ordonnance zahay 896 AG bar 13 du 27 août 2013 de nangataka wisia nalaka wisia koa zahay hangalagna an'io taratasy nataony Patrick na tonga anazy nazahoany io i titre io
rehefa azonay titre io, azonay taratasy io, azon'ny huissier le taratasy tagny amin'ny domaine. Teo zany nahitanay fa feno hosoka sy tsy fagnarahan-dalàna momba ny fananantany ny taratasy nataony Patrick. Hitanay tao tamin'ny taratasy io, tamin'ny inventaire nataony inspecteur des domaines, fa taratasy 12 fotsiny no tao. Agnatin'ny taratasy 12 io ty zao le ordonnance nazahoanay azy ty le 886 azy igny nafahanay nalaky reto toto taratasy reto. Ity zao ny inventaire des pièces relatives à l'instruction de AF 14686 au nom de Pouzoa Patrick. Inona ny zavatra hita ao? Expédition de titre provisoire, plan, demande de constatation de mise en valeur, réception de convocation, rapport CMV, rapport de constatation de mise en valeur d'Ikenio, certificat de situation financière, projet du titre, fiche de présentation. 0 full GNT. Iti, réception de convocation ty efatra. Izany midika fa tsy magnaraka ny lalànany procédure domaniale zany taratasy 12 zany. Tokony ho hiteo demande de reconnaissance, demande d'acquisition et de reconnaissance de terrain. Tsy hitaketo zany. Ary mbola misy rapport de reconnaissance nataony le commission de reconnaissance tam'izany andro zany. Tokony ho hite koa zay. Tsy hita zay. Dikany zany, aminay raha ity, ny constatation de ny mise en valeur nataony Doka Bernard teo alaky ninona tenenio, io zany navadika fananany Pouzoa Patrick nazahoany titre 97 BA io. Rehefa jerena ndray, misy niady i Patrick sy ray aman-dreninay Doka Bernard teo, de misy didim-pitsarana nivoaka le didim-pitsarana hoe 18 187 numéro d'affaires ni Patrick tam'le didim-pitsarana. Rehefa hita am'le voatahiry amy domaine rindray 14 686 ndray numéro d'affaires, numéro fangatahana tongafany amin'ny titre sy nisy fangatahany io. Raha ho jerena affaire roa any Patrick io tokony titre roa ny ivoaka fa tsy raiky. Ary eo no mahosoko azy. Sy nitohy le ny adivany tamin'ny Doka Bernard le 18 000 fa le 14 000 ndraiky voatahiry ao. Raha tokony itohy, raha io marigna ny anazy tokony itohy io. Aminay zany raha dinihigna tsara, fakafakaina. Ary arahana isika farany tsy atitany nangatahany i Patrick Pouzoa io fa antany hafa io. Zany hoe araky tendry aman-dreny tegny zay manambola mahazo, mandeha ny kolikoly i vita io. Zay zany ny zava-misy. Tonga tamin'ny fitsarana ny tory zay rehefa nahazo nahita le hosoka io. Rehefa hita i hosoka io amin'ny reto taratasy amin'ny domaine tamin'ny domaine reto, le natao photocopie conforme à l'original, marobe ny zavatra hitato. Demande de constatation mise en valeur fotsiny no tonga ato. I demande de constatation mise en valeur io hitanao fa tsisy daty, tsy misy daty io. Igny soniany, tsisy daty. Demande de constatation mise en valeur, tsisy daty. Nefa ekeny fanjakana. Convocation jerenao fa tsisy atasy io. I tsisy atasy, tsisy daty koa reo.
les convocations. Tsisy daty. Reo, tsisy misy daty, tsisy misy atasy, tsisy circonscription domaniale, tsisy daty, tsisy convocation efatry de mitovy an'izay daholo. Circonscription domaniale, atasy tsisy, circonscription domaniale tsisy, daty nagnanaovagna azy tsisy. Io de midika fa azo atao agny Ambatondrazaka io e. Izy koa hiady tany akagny izy hoentiny akagny koa to, mandeha vo. Miady tany Fenirivo izy hoentiny agny to, mandeha vo. Ka aminay ty rapportny constatation de mise en valeur ty tsisy atasy, rehetra misy atasy, signature misy tsy mitovy aby izy ty ato. Ireto ny nazahoany fiche de renseignement, fiche de présentation io ty. Amin'ny ty farany izy ty ato fiche de présentation ty moa fa maloto izy ty fa photocopie marobe. Lahady Samuel, tsisy tampon Lahady Samuel lato, tsisy signature Lahady Samuel ity, tsisy. Ary ato am'le concessionnaire signature illisible. Zany signature illisible zany a copie conforme ny signature illisible fa tsy photocopie conforme. Raiky zay. Araka ny lalàna raha ny taratasy mpanjakana tsy misy atasy. Tsy ampy ny forme zay, tsy ampy ny fond, tsy feno zay. Tokony tsy ho raisiny fanjakana. Zay zany mikasika ty taratasy ty. Ny tory zahay nahita osika tagnatin'ny ty ato. Ny tory pour faux usage de faux en écriture publique. Tonga tamin'ny fitsarana. Teo aloha defa nitsarana gaganahy zay. Antony nagaganahy taminazy de ity. Voalohany defa amambolana. Zay vo tonga tegny amin'ny fitsarana. Ary te koa nisy zavatra natsikaiky anahy koa teo. Le mpiasan'ny domaine nanao ny asany ara-dalàna. Igny ndray ny inculpena nisy amborona hoentiny agnosokosohana, agnosorapotaka anay. Zahay tsy mitorologna marina, zay tsy marina torinay, marina mpiasan'ny domaine agnatiny. Fa zay mpiasan'ny domaine nanao no tsy marina kosa nanao hosoka, nonjehinay fa tsy zay tsy nanao hosoka. Ary aveo de ato misy agnarany Patrick, nalagna ndray i Patrick agnatin'io nomegna ordonnance de non-lieu. Nefa hita mazava i Patrick agny lo B22 Bazarikely, cité Procope Bazarikely zany. Rehefa androaka vahoaka de mazava tsara adresse neto. Rehefa misy inculpation azy tsy hita amin'ny tanàgna ty izy, gagagaga zahay. Sorandra ny mpitsara voalohany, tsy nanaiky ny lembenana. Tonga de navoaka ny mariny, voasazy re olona reo. Meloko ary faux io nazahoany titre io. Nisy conseil matanjaka tamin'izay zany de tsy nietriky ny fitsarana zareo. Rehefa tsy nietriky fitsarana zareo, na lasa jugement par défaut le fitsarana. Fitsarana 560 CO du 25 février 2016. Nanaovanjareo opposition raha io. Rehefa nanaovanjareo opposition, naverigna ny tsarainy. Rehefa naverigna ny tsarainy, tevo namango ny kolokolo tsy fantako tsony. Tsy afaka ny teny zahay. Tsy nihenoany. Afaka madiodio olona reo. Io nagaganahy. Za tsy mahay lalàna. Zahay tsy mahay lalàna. Fa ahoana mo sehatra fitsarany iray sans première instance. Ny proof tsisy ny ampy, tsisy ny ova fa ity tao. Be hosikosiko ty. Tsy le didim-pitsarana 361 io. Gaga ny ova ndray le didim-pitsarana. Nefa hosiky mipetraka ty ihany. Nangatahanay fampiakaragny zavatra tsy niakatry 2017, 2018, 2019. Farany nanao doléance tagny amin'ny procureur général zavo
mba niheno procureur général le votongo io de mba nampiakariny de niakatra fitsarana zay tamin'ny 10 avril teo 10 avril teo vao niakatra tsy tonga tao koa reo olona reo fa nikisaka am'le 8 mai eo anatrehan'izay zavatra rehetrarehetra voalazako zay matoky ary tegna mino tanteraka fa fitondragna ty vaovao tsy ohatrany teo taloha angamba fa tsy maintsy voajery ny mary ary samby babiny nataony izay nanao kolikoly idereko manokana le tenin'ny fitondram-panjakana ny laza hoe tam propagande aloha de fa niteny hiady amin'ny kolikoly ary tsy ekeko miala amin'ny toeram-ponena ny vahoaka strako lo André Joël tamin'igny sy tamin'ny kabariny voalohany tao Mahamasina tamin'ny 19 janvier 2019 teo mbola niantanteriny tao raha igny ary indrindra fa ny kabariny filohan'ny ACC tamin'ny investiture ngabizigny zay mbola nagnatratra'izay izy mbola naveriny-jare koa zay zavatra zay tamin'ny vaovao navoaka ny ministre Nieno Manjery manao hoe foagnana aloha ny fandroahagna vahoaka amin'ny toeram-ponenany fa hojerenankaiky ny fototra niady raha hijerenankaiky ny fototra niady ilavigna ny kolikoly matokisa re vahoaka fa tsy hoe tafapetraka aketo atsika fa kolikoly na zao hitany kolikoly ranorena zaho gny ty tany ty araky nazaveko teo de nandeha ndray raha io hoe rehefa hitany Bourgeois Patrick fa mafimafy niady nambidiny amin'ny colonel Josandry ity tany ity tamin'ny 8 octobre 2015 tafiditra tao amin'ny bokin'ny domaine tam 1er décembre 2015 nomegna taratasy fandroahagna etraka tribunal zahay tam 2016 tonga bulldozer nandravanay tam 10 juin 2016 mbola niverina nitory koa i Josandry tam 2017 ity zavatra magagana koa amizay zavatra anakoroa zay voaheloky Bourgeois Patrick tsy hita amin'ny tanàna aty rehefa ndi itory androaka vahoaka amin'ny agnaran'ny Patrick amin'ny lobe 22 amin'ny tragno Josandry ao misy azy nitory koa Josandry lobe 22 amin'ny tragno Josandry misy azy aminahy tsy Patrick le nitory fa mbola osoka koa natao hoe hoentigny amin'ny agnaran'ny Patrick le anankiray ka tokony hojeregna tsara zay zavatra zay ijereny fanjakana tsara ary tokony ajainy fanjakana le lalàna manao hoe raha misy heloko maosikosoka le titre ka mbola mandeha hany amin'ny fitsarana tokony ijanona aloha le ady madio mandrapavitany le ady heloko ka raha ohatra mazava fa nazy le titre miala zay ohatrohatran'izay ny zavatra magnodidina ty zavatra ty keto zahay miangavy anare mpanao gazety fitaovagna ny serasera mba ampitondra ny hafatra anay satria izahay tsy ahazo lalana ihiditra ifagnatriky amin'ny président ohatran'izao iteny le zavatra teneninay zany hoentinay ohatran'izao le taratasy atorinay azy fa amin'ny fitaovan-tserasera ohatran'ity mandeha matonga lavitra ary afantarany be sy ny maro ampitarany mpitondra fanjakana isany ambaratonga izao taregnanay zao fa eto de mbola antitra antero zaho tsy hoe mitory olona na faliny ampigadra olona na magnendrikendrik'olona ny taratasy ato ampelatagnako sy ny rehetrarehetra zany izy volagniko zany
oka ny marigna mifagnaraka amin'ny lalàna tsy mitanila no ampiarana na zahay ny diso miditra-keriny amin'ny tanin'olona fa zahay ndraiky tsy afaka hiditra amin'ny tany tsy tanin'olona fa tany ray aman-dreninay araka teneny teo ny idiranay ary tany malagasy ny idiranay satria zahay olona malagasy. Mbola nisy koa tamin'ny le neuf nisy olona tonga taty nitondra 4x4 voalaza hoe tsy azo isoro ny olo hoe anao tragno mora mba miangavy re tompoko zay mitondra am-panjakana. I toeragna anaovagna tragno mora zany a mba ataovo amin'ny toeragna tsy mbola feno vahoaka fa raha izahay ty na dia mory tragno zany ka tragno vato edy izy mora am'le manamanam-bola noho zahay fa raha zahay mpandroka posy vahoaka kakato mpandroka posy mpandroka salesa kalesa mpangady fasy zay zany velomany eza vitanay vola ataoko hoe 1 million isam-bolana na 500 000 isam-bolana na 50 000 za tsy tody zany satria miady amin'ny kapoaka sarotra be ty azy avitagny zany ka velon zay amin'ny taninay agnamboatra ny tragno moranay fa tragno moranay le vitanay io fa le plan tsy maintsy arahinay le plan mpanjakana hoe afahana mandeha mamonjy voina raha sagnatria fa tsy hoisy voina moka aketo raha tsy fanjakana raha tsy le mpanambola magnotoroty anay io iny tegna voina maventy aminay i bulldozer io satria impiry zay nitoraka bulldozer teto sady maratra zay potiky ny fanagnanay fa raha voina voajanahary sisy toraka zagnahary fa diregny ny nataony fa raha le nataon'olombelona io ao Andriamanitra hitazy fa marary zahay fa ny teninay amin'ny mpitondra fanjakana mba hameo anay re ny taratasy mikasiky fipetrahanay amin'ty tany ty sao de pisoloky andratsy ny fitondranay fa mety le olona milaza agnano tragno moreto zany ary mangataka koa faranteniko mangataka koa izahay mba ifoagnany regny didi-pitsarana miendriky fagnamparampahefana regny satria tsy mba mijery ny tombontsony ny vahoaka tsy mijery ny madinika fa ny vola ny marangahy ahantra ty firenena ty raha zany hoe zay manambola ihany ny anambola zay mahantra tsy ho jerena ary tsy fifidianana foagna itadiavagna anay fa mba misy lagnanay kosa amin'ny maha-olombelona mahamalagasy anay zay no takinay ary oka ny teny napetraka Andriamatoa Andry Rajoelina izay nikelezanay soroka ny fidy azy le teny hoe tsy alagna amin'ny tany efa fonena ny vahoaka monina amin'ny tany malagasy zahay tera-tany malagasy mizokany zo-pirenena malagasy ny manana zo ipetraka sy ifidy igopoka ny tombotsoa eto Madagasikara sotra betsaka re tompo zay ngamba ny akatany angamba fantatry ny fitondram-panjakana manomboka avy amin'ny farany ambany jusqu'à amin'ny président de la république fa malagasy zay mipetraka eto ary tany gasy petrahana eto ka ampiatsy aivoko eto le teny zay mba heninay navokany premier ministre hoe tsy maintsy iady amin'ny kolokolo tsy apetraka mihitsy ny fanaovana kolokolo de teny nataony ministre ny fananantany sy lohan'ny dirikaby tegna tamin'ny fagnatrehanay tamin'le oeto tsy misy afabela eto ho an'izay mpanao kolikoly ary mbola anamafisiny ministre ny fitsarana ngamizigny tamin'ny fitokanana zavatra tao amin'ny fitsarana teto Tomasiny am'lay ady amin'ny kolikoly tsisy afabela zay rehetra mpanao kolikoly na iza izy na iza
tena voakana lefa amin'ny fampelezam-peo zay e. Reny vahoaka fatapoko fatapirenena. Eto izahay de magnamafy an'izay. Mitagna ny teny nomenare zay ary ho hitany eo amin'ny resaka kolokolo be ty. Kolokolo reto zavatra reto ka ataonay tsara filaza ho regnare ary mba ampitainare mpanao gazety zay hafatra anay zay. Ity zavatra ty efa nandifasanay tatitra doléance amin'ny isan'ambaratonga afa nahazo ity reto taratasy reto aby. Ty zao io da ministre ni aménagement de territoire fa misy tonga akagny reto. Efa tonga tam premier ministre, efa premier ministre Itsay Christian tamin'ny ty fotoana ty fa mbola lasa ministre ni asa-panjakana ngamba ty ramatoa ty ministre ny FOP izy amizao. Conseiller Ramanampy Gisèle ty dossier DIRCAB io efa tonga hagny io. Efa tonga agny raha jiaby ny courant keke efa tonga daholy. Ity amin'ny ministre ni aménagement de territoire ireto io. Reny tampony napetrako tany. Fa sy noentiko aketo le doléance napetrako amin'ny procureur général na tonga le didy pitsarana, na tonga le fitsarana tamile 10 ary sorako. Procureur général mba nampiakatra zay zavatra zay fa tena hiady amin'ny kolokolo tokoa fitsarana ngamba iova tokoa tsotrany taloha. Fa raha ohatrany taloha izy fa tsy mandratsinare fitsarana fa zavatra nahazo anay ihany. Ya, ny zavatra nahazo ka matsapa zao. Fa andreny andraiky ny tsirairay aby tandrify azy. Isany ambaratonga ny ministre ny fitsarana araka ny teny nataony tao amin'ny fitokanana nataony tao amin'ny fitsarana tao. Ny ministre ny fanajarinany tany araka ny teny fanomezana tao amin'ny bureau de domaine Tamatavy tao tamile 8 avril teo. Ny premier ministre araka kabary isaky ilazainy isaky teteky mikasika fandriam-palema, mikasika kolikoly, mikasika ny zavatra rehetrarehetra endreketany eo amin'ny olona ambany fifehezany. Zay ngamba ny faranteniko matoky ary matoky tateraky izahay zao fa agnano tragno moranay amty tany nomendray aman-dreniny anay ty manomboka androany tsy hialety itsony. Ary mino zahay fa tsy maintsy mandresy zahay amin'ny fitsarana ny kolikoly amile 8 May. Satria kolikoly zavatra misy eto. Ary tazomany teny nomeny ireo isiny ambaratonga. Zay namoaka vaovao navoaka ny ministre ny serasera ngamba izy igny tamin'ny conseil de gouvernement le hoe tsy mahazo tsisy fandroahan'olona aloha fa ifongorona le dossier nazahoagna le tany na le olona ankiliny na le ny ankilina zay marigny mahazo azy. Raha zay marigny mahazo azy mandry vohony vato zahay miaraka amin'ny fitondram-panjakana araka ny teny nataony satria managna ny marina. Tsy maintsy zahay nipetraka eto fa osazigny afaran'izay enjagna araka ny tenin-jareo izay mpanao kolikoly na iza ary zay koa mangatraka an'izany na izahay zany nanao faute fisazina. Foka kosa zay ngeza manao faute mba sazigna ngezangezan'izay koa ny sazy mahazo azy. Fa raha zay mahantrahantra magnano faute sazy mitovy mahantra koa ny sazy mahazo azy. Zay ngamba ny foniko. Zay gasy zany amizao zany le karazany le fa tsy hirahira-pirenena gasy koa satria sady tsy miadana no tsy finaritra amin'ity tany gasy ty. Mba zahaza la olo madinika fa mijaly amin'ty tanindrazana antsika ty. Ary mba oka zay kolikoly ary isoragny le vitanare tomponandraiky tamile
nampiatogna asa le mpitsara efatra tamin'ny fitondrana tao ary mba izahanare koa le olo mpagnangona tany aty amin'ity Tamatavy 2 ty maromaro zare keto misy sasany ary mody sary nagnome tany polisy zaha koa le hoe nagnino izy nagnome tany polisy hatramin'izay tsy nagnome tany polisy izy zahanare le liste revo maromaro ngamba zare zay efa leo zay sy zay ngamba zavatra misy amin'ity Tamatavy 2 ty zany saotra betsaka nare tompoko lasy tompoko vary zany hoe zegny teny keto de tsotra fa ny teny keto zany fagnampihagna le tenin'ny président etake président ny Fimatata de nisy olona teto nandray 4-4 tamin'ny voalohany zare 10 de mpagnondroa izy olo araiky fa de nilaza fô ijery tany malalaka agnanovagna tragno mora miaraka amin'ny fitondram-panjakana eto za miantso anare mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao azy magneky riberiben'olo ary tadiavo zegny olo magnosy potikary tady animba ny fitondranare am'izao fotoana zao aminay eto efa tsisy tany malalaka nampalalaka ny taninay dia nisy imbanjare tamin'ny bulldozer indroa ny antonta ary tragno amanjato no simba teto zay ny nampalalaka taninay teto fa eto fa tsisy tany malalaka fa tany efa sahaza ho annay tsiraikiraiky aby no ipetrahanay eto de afatra ho anareo ampisoloky tany satria lazay moka zay amin'ny association atao hoe squatter mpangalatra tanin'olona tsy ampangalatra zay tompo nato zay niditry ary nipetraka hitanay ny osoko nataonjare tamin'ity titre tsy ara-dalagna zay ny afahanay niditra tato niza dossier zay vao nipetraka fa tsy nagnanognano fa tany de anare ny pisoloky tany am'izao fotoana zay fa tsy zay vahoaka madiniky oka ny vita anare zay oka ny lalan'ny rigny manomboky zao fitondrana zao aza simbagna ny fomba fitondran'ny fanjakagna ijery ny ara-dalàna ary nagnafoagna ny kolokolo zay niaignanare hatram'izay de misaotra betsaka no fitenena ke malahelo zahay vahoaka eto itrongitrongisiny bulldozer isika teteky nefa zahay tsy manambola agnamboaragna tragno isika teteky tragno vita kelinay ndraiky roborobahiny bulldozer malahelo zay agnatin'izany okanare mpitondra fanjakagna mbo ijery anay madiniky amin'ty toeragna ty zay fogna afatra vahoaka mba jerevo re tompoko sahiragna zahay madiniky vahoaka mipetraka eto satria zahay tsy manambola ary tsy managnatonasa mitondra posy ny asanay manasy lamban'olo ny asanay ary mandeha makaravigny magnano journée par jour zany ke mba jerevonareo fa zay tsy mavita tragno isika teteky ingoangoagny isan'andro i ke malahelo zay agnaty zay mba jerevonareo mpitondra fanjakagny za moa zany chef de carreau eto amin'ny faritry ny Fimatata ty raha nijery akaiky de akaiky le dossier zany tegna hita marina fa osika zany ny fanaovan'ireo ireo ny taratasy taloha fangalaranjareo tany teketo ka noho izany zany magnatso anareo tompony andraikitra zany vatatelako mba jereo akaiky reto vahoaka reto raha ohatra misy ny fandravana ny tanàna ty de ataonareo aiza reto vahoaka anay reto apetrakaiza ny vahoaka eto zany fa misy agny amin'ny 300 personnes ka mangataka anareo tompony andraikitra zany mba hijery akaiky izao zavatra mahazo anay aketo fa tegna mijaly ny vahoaka aketo ary misy olona avy any miseho tompony andraikitra mandrefindrefy tany fotsiny tsy ara-dalàna zany eto ka mahatanky maha chef de carreau nay de manontany na ordre de mission zany tsisy aminjare de sao de misy zany ny fitsaram-bahoaka ataon'olona regny de tsy tompony andraikitra zany vatatenako satria efa leo ny vahoaka zany amin'ny bulldozer efa leo ny vahoaka mikorontana aketo fa tsy mandra manalina ka mangataka de akaiky mihitsy zany fijerena akaiky zavatra piseho aty apasipotriny ambody saigna aty zany ngamba ny teniko faraka misaotra betsaka